information. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny Filohan'ny Ong Madasun Dirm any Frantsa. Anisany antondian ity filoha ity ny hijery ny tomban'ezaka ny asa vita rehetra. Raha tsiahiviana dia tany Frantsa no namolavolan'ny Ong Madasun Dirm izay tetik'asa natao hampivoarana ny Vahoaka Malagasy sy hampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Mitohy torak'izay ihany koa ny fitadiavana famatsiam-bola any ivelany. Toy izao ary ny fanampanazavana tale Général Madasun Dirm any Frantsa Mitohy Razafimahatolotra Davidson. Araky ny fantatsika moa Madasun dia mivolavolaina sy mikasaina tany Frantsa mba hanampiana ny Vahoaka Malagasy. Isan'izany manokana ny tantsaha dia io moa zao ny Madasun efa hitantsika ny aingy io izay projet fikasana ngeza projet mahasahana sehatra marobe sady mahafaly moa zany nahita ny androany hoe tena efa mandroso sady misy mpandray anjara teknisiana sy mpamolavola maro. Ny any Frantsa moa zany amin'izao fotoana izao taorianan'izay dia ny mijery ny sakaiza fenadilam-bato mety ho afa miara-miasa isan'izany mety hoe ho famatsiam-bola na fanampiana ara-kevitra. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.